Anotrany arahaba tompoko. Any amin'ny manodidina 700 kilometatra avaratra somary avaratra atsinanany Antsiranana no misy an'ilay rivodoza Tsenge. Mbola voasokajy ho tempête tropicale modéré izy, izany hoe mitondra rivotra 520 kilometatra isan'ora ary arahana tafiotra 70 kilometatra isan'ora. Raha ny fizotrany kosa indray dia tombanana izotra iakandrefana hatrany izy amin'ny akapobeny ary ny walina sy ny rampitso izy no andalo any amin'ny manodidina 500 kilometatra avaratry Antsiranana. Tombanana hena mentalana ihany koa ny heriny ato anatin'ny 4 andro manaraka ka rampitso izao dia mety efa ho tonga dépression tropicale. Iatsakilan'izay raha ny toetry ny andro ankapobeny eto Madagasikara dia mety mbola azo orana ihany aloha ny any amin'iny fatra avaratra Atsinanana sy avaratry ny Nosy no misy n'ity rivodoza ity. Fatra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina dia isy ny orana tandrifindrahona any amin'iny ilany andrefan'ny Nosy iny. Raha ny vinany toetry ny andro amin'ny rampitso maraina anjerena amin'ny Antsipriany dia azo orana malefaka somary miatoato ny any amin'ny fatridiana Sofia, Sava, Ambatsoa, Analanjorofo ary Atsinanana. Andrahoana na andrahoana mitsitokotoko ho an'ny fatra loatra mangoro, Vatovavy, Fitofinany ary ny ilany Atsinanana ny Voatano. Fatra hafa moa dia ibalika be Ingaby Masoandro. Raha ny tolakandro kosa indray dia toetrany ny orana somary miatoato any amin'ny fatridiana Sava, Ambatsoa, Analanjorofo ary Toamasina. Anorana tandrifindrahona kosa ny any amin'ny atitany ny Fatrimelaky, Menabe ary manodidina Bongolava. Fatra hafa moa dia ifandimben'ny rahona sy masoandro. Raha makasika ny maripana indray dia manodidina amin'ny 4 hatramin'ny 30 degré ho an'ny afovoantany, 7 hatramin'ny 30 degré morotsiraka Atsinanana ary 20 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Ananka 7 na 30 degré maripana ambony indrindra any amin'iny fatra avaratra andrefany Madagasikara iny. Amin'ny vinany toetry ny andro amin'ny alahady kosa indray ary dia mety mbola ho hita taratra eny ihany ny orana malefaka any amin'ny fatra Sava, Ambatsoa ary Analanjorofo. Anorana tandrifindrahona indrindra amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina ho an'ny ilany andrefany afovoantany sy any amin'ny atitany ny atsimo andrefana. Fatra hafa moa dia andrahoana mitsitokotoko na andrahoana vitsy amin'ny ankapobeny. Ny vinany maripana tsy dia misy fiovana misongadina aloha fa eo amin'ny 5 hatramin'ny 30 degré ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 30 degré morotsiraka Atsinanana ary 20 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Ho tafakatra 30 degré hatrany na 30 degré mihitsy aza indraindray ny maripana ambony indrindra any amin'ny fatra Betsiboka sy Boeny. Amin'ny vinany toetry ny andro amin'ny alatsinainy ary no amaranantsika sahady. Amin'ny ankapobeny aloha dia saika miamaina manerana Madagasikara na izany tsy izany aza mety iseo ihany ny orana tandrifindrahona indraindray any amin'ny atitany ny fatry Menabe sy atsimo andrefana. Azo orana tandrifindrahona ihany koa ny manodidina ny Samborano. Ny orana malefaka any amin'ny fatra Sava, Ambatsoa ary Analanjorofo moa dia mety hitoetra hatrany amin'ny ankapobeny. Ny fatra hafa ho maina ny andro na andrahoana vitsy. Raha ny vinan'ny maripana indray dia eo amin'ny 14 hatramin'ny 30 degré ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 30 degré morotsiraka Atsinanana ary 20 hatramin'ny 30 degré ho an'ny ilany andrefana. Ananka 30 degré eo foana amin'ny maripana ambony indrindra any amin'ny fatry Boeny sy Betsiboka. Izay ny makasika ny mety ho toetry ny andro fa andeha ho jerena izao ny tahan'ny falotoan-drivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Ahitana fidinana ny tahan'ny falotoan-drivotra eto Antananarivo taorian'ny fiakarana izay tena nisongadina nandritra ity herinandro ity. Manodidina ny fihatra nasionaly sy ny fihatran'ny OMS avokoa ny rehefa rehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ny jerena dia vinavinaina hijanona ho antonony amin'ny ankapobeny ny tahan'ny falotoan-drivotra ato anatin'ny 3 andro ho avy. Izay ny makasika ny mety ho toetry ny andro fa ety am-pamaranana dia tianay ny mampafantatra anao
fa efa mivoaka izao ny tetiandrom-pambolena mifanaraka amin'ny toe-pahavaratra 520 420 sy 2 ireto ary misy fomba afaka antsofanao izany afaka alefanao aty aminay ny adresy mailaka ary ho alefanay aminao izay tetiandrom-pambolena izay ny adresy mailaka ifandraisantsika dia comrp.meteomadagascar@gmail.com etsika ilan'izay ihany koa dia misokatra ho anao foana ny site web ho an'ny Meteo Madagasikara afaka tsidianao zay ao amin'ny www.meteomadagascar.mg mametraka amin'ny velomo mandrapitafa ho manaraka indray raha tompoko lasy tompoko vavy